Mitsahatra ny fitokonana tanterahan'ny mpiasan'ny Paositra Malagasy manerana ny nosy ary miverina amin'ny asa rehetra ireo mpiasa. Io no fantatra androany nandritra ny fanambarana nataon'ny sendikan'ny mpiasa. Firavonan'ny tsy fidovian-kevitra taorian'ny fionana teo amin'ny ministra ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra niaraka tamin'ny tale jeneralin'ny Paositra Malagasy, ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana sy ireo mpikambana ary ireo solotenan'ny sendika miisa 3 eo anivon'ny Paositra Malagasy omaly, izay narahana fanaovan-tsinoana maraina teo ireo firaketana tsoratra ny vahaolana no faritana. Asa teto amin'ny Paositra dia tsy tolona politika velively, tsy misy ambadika politika ny tolona nataonay fa ny orinasa Paositra Malagasy mahasarika-piaranay no natonga anay nijoro. Ny vahaolana nefa tsy maintsy tadiavina fa tsy hisy olana hitoetra mandrakizay. Ka rehefa nataony fifanantonana, nataony fifampiresahana omaly atalata, ataoko hoe nandritra ny adiny 7 tamin'ny 2 hatramin'ny 12 sasany alina dia hita ny marimaritra iraisana izay efa niarahan'ny filohan'ny sendika telotota sy ny ministra ary ireo nanatry maso nanasony androany izay efa niarahantsika hita teo. Hoendriky ny fanajanay ny fanarahana omaly, hoendriky ny fanajanay izay ny fameperana omaly dia eto izahay eo anatrehany anareo mpanao gazety sy ny mpiarabelona mpiaramiainantsika eraky Madagasikara dia manala amin'ny fomba ofisialy ny banderole izay napetrakay ary milaza aminareo fa anajanona ny hetsika izay efa natombokay na teto amin'ny Tananarivo izany na any amin'ny faritany rehetra any. Ny fanaraka ny telotota fa tsy nisy najanona ireo teboka 7 notakin'ny sendika. Tena hoe ny fanaraka ny rotota na ataontsika hoe ny telotota fa tsy nisy najanona na iray azy ireo teboka 7 no tanisain'ny sendika niarahana ny jinika niaraka tamin'ny andriamatoa minisitra tamin'ny alina. Teboka 7 le izy tao anatin'izany ny statut, ny statut ny Paositra zany, ny fanarahana ny statut fa iaraka ny rotota ny telotota iarahana daholo zany, ny ekipa ministera, ny ekipa ministra miaraka amin'ny sendika, miaraka amin'ny ekipa ny direction générale, miaraka amin'ny CA, efatra tota moa za fa tsy telotota intsony, miaraka ny rehetra fa hiaraka amolavola io resaka statut omena ny Paositra Malagasy io, satria anisan'ny teboka zay na fanafana io resaka statut io nandritra ny reny le fanehoan-kevitra teto reny. Anisan'ny nodinina tao koa le resaka hoe privatisation sa filialisation, ny nanaoviny ao anaty SNI ao dia tolo-kevitra nomeny ny avy aty amin'ny sendika hoe filialisation no ekenay fa tsy privatisation no siniavina zany zavatra zany marina kosa nefany fanazava fanazavaandriamatoa ministra hoe hoentina makany amin'ny conseil de gouvernement sy conseil de ministre io resaka statut sy resaka privatisation na filialisation io dia any tena manapaka azy. Marina fa naharitra ora maro ny fionana omaly izay nanomboka tamin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 1:10 ora alina. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fionana sy ny fitadiavam-bahaolana.